Natokan'ny firenena mikambana ho andro raisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ny andro ny 15 Mey. Tamin'ity taona 2024 ity dia nankalaza izany tamin'ny fomba hafakely ny fandaharana asa-babeo. Lehilahy miisa 300 teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina sakaiky no nentanina izara vity amin'ny vadiny amin'ny alalan'ny fanomezana teny mamy voarakitra anady amboara kely natolotry ny fandaharana asa-babeo ho azy ireo. Tena hitondra voninkazo rehelina moa ianao zany dia maika tsara andrafo kely ahoana tsy minina mihitsy hoe izay taranakitsika zany. Dia ao ambadika misy afatra hoe raha akasitrahanao ny olona nameanao an'ity ianao zany, raha akasitrahany ianao sy le afatra nomenao a dia mandefa message amin'ity numéro efa voasoratra ato ity izy. Fisana an'le fifankatiavana mety averina kely indray le tany amin'ny 10 taona na 20 taona lasa le tamin'le nitondro fitiavana azy. Dia anamafisana izay fankatiavana izay zany izay le tanjony. Dia ato ambadika misy afatra ho an'le madama ndraiky hoe raha ankasitrahanao ny olona nanome anao ity sy ny afatra nomeny dia mandefa SMS amin'ny laharana misy laharana io zany. Nino io? Safadelana. Sahatra kely mifona ty misy gâteau. Inona hono atao anatin'izy izany? Sarobidy amiko ianao sy ireo zanatsika. Merci chérie. Faly be, tena faly be mihitsy aho nomenao an'ity. Ty izao ny zavatra nomenao anahy, cadeau nomenao anahy voalohany. Manoloana anay amin'izao fotoana zao hoe Madame Nivo, izy moa dia anisan'ny notoloran'ny vadiny an'ilay fanomezana avy amin'ny babeo tamin'ity anio ity. Miarabanao dia nanao na fihetseham-ponao nandray an'ilay fanomezana avy amin'ny vadinao? Faly miarabanareo dia fihetseham-po mahafinaritra, faly be satria tsy naposiko ilay izy. Zavatra sady tsy naposiko tsy dia fanao an'ilay izy dia nahafaly anahy, tena nahafaly anahy mihitsy. Taminao vina zao anao nahazo fanomezana avy amin'ny vadinao faly? Efa elaela ihany fa tsy dia zavatra zao zavatra ohatr'izao zany zavatra tsy dia fanao mihitsy, mbola tsy dia fanao an'izany tena marina. Dia inona ny eritreritro voalohany hoe nanome fanomezana anao izy? Faly aho satria matoa zany le vadiko nanao zao dia tia anahy izy dia ohatrany na ny famakiko an'ilay teny ao anatin'le fanomezana ka dia tena nahafaly anahy sy nampiantam-po anahy mihitsy. Dia inona ny tohany zany zao ato anatin'ny tokantrano? Indrindra ny tokantrano, tena mahafinaritra zany ny tokantrano dia satria faly eo anatin'ny hafaliana izany. Dia afatra ho an'ny mpijery antsika ary? Dia manentana antsika rehetra zany izay manana tokantrano izay ao anatin'ny fianakaviana mba ahay amin'ny fanomezana tahaka izay dia manentana mifankatiavana fa azo atao tsara ilay mifankatiso ny fanomezana zany. Aminao midika inona le hoe fanolorana fanomezana? Tsika fitiavana. Misaotra ny